Faly miarabantsika tsirairay avy indray atratr'izao alarobia maraina izao manona ny fahasoavan'ny tompo aminao sy ny ankonanao tsirairay avy izay manaraka ny fandraisana ten'Andriamanitra eto. Lohanderantsika ny hamofonenan'io anefa dia vavaka isika. Itonga Andriamanitra eo atolotra ianao ny derany laza ny asa sy ny voninahitra. Misaotra anao izay satria nomenao zava-tsoa indray dia ny fofinainao avela avy aminao ahafahanay mandray ny fahasoavanao. Mitezanao hiasa ao anatinay amin'ity maraina ity ka ny kivy ampahirezo, ny malemy omenao hery, ary ihany koa ireo izay malemy ampinoana ho atanjahanao. Aminaran'i Jesosy, amen. Lohateny hofonainantsika androany dia manao hoe manofana ny zanantsika ho an'i Kristy. Raina amin'ny Isaia 4:7 manao hoe ary ny zanakao rehetra dia ho samy fanampy anarin'i Jehova, ka dia ho be ny fiadanan'ny zanakao. Amen. Tokony hampianarina ny ankizy sy ny tanora fa nomena fahaiza-manao izy ireo hoe fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Izany dia tsy maintsy mianatra ny leson'ny fankatoavana izy ireny satria tsy misy afa-tsy ny fiainam-pankatoavana ny sitraponao ahafahan'izy ireo manompo an'Andriamanitra fanaraka amin'ny fitakiny. Ny ray aman-dreny izay tena tian'i Kristy dia ho tiany zanany ka tsy mampiata azy fa hiasa ampahendrena hahasoa azy ireo. Novidiany tamin'ny vidiny lafo manko ireny zanaka ireny. Nanao sorona ny ainy Kristy hanavotana azy ireo amin'ny faharatsiana dia ny ray aman-dreny izay mankasitraka ny sorona nataon'i Kristy sy ny rainy ho an'ny taranak'olombelona dia hiara-miasa aminy ka hampiasa ny heriny sy ny fahaizany rehetra no hamasinao amin'ny asa famonjena ny zanany. Tsy hataony toy ny kilalao io zanany io fa ho raisiny tahaka ny fananan'i Kristy ary hampianariny azy fa tsy maintsy ho tonga zanak'Andriamanitra izy ireo, tsy hamela azy hanana toetra ratsy na faniriana feno fitiavan-tena izy ireo fa hampianariny azy kosa ny leson'ny fifehezan-tena. Rehefa miara-miasa ny ray aman-dreny sy ny zanaka ho fanatratrara ny tazon'Andriamanitra tsara indrindra ho azy ireo dia hisy hera sy fitahiana tonga amin'ny fiainany ary ho feno fifaliana sy fahafahampo amin'ny fon'ny ray aman-dreny ao am-pahitana ny vokatry ny ezaka nataony. Dia ny zanany ny tomba amin'ny fitiavana, ny fahamarinana sy mezaka natratra amin'ny fanehoany ny drafitr'Andriamanitra ho azy. Rehefa voatarika sy voahofana ny tanora atao amin'ny alalan'ny fanabeazana araka an'Andriamanitra tao an-tokantrano sy ny herin'ny fotoam-bavaka maray tsy hariva ary ny ohatra maharesy lahatra sy eo an'ny ray aman-dreny izay tia sy matahotra an'Andriamanitra dia manjary milefitra amin'Andriamanitra toy ny amin'ny mpampianatra sy ny mpitarika azy ary vonina n'olotra ho azy fanompoana izay ankasitrahany. Vonina ihany koa hanambara amin'izao tontolo izao ny fahasoavana sy ny herin'i Kristy ny tanora tahaka an'izany. Koa ry havana malala, tianao ve ny hanampy ny ankohonana hafa ihany koa mba hanatratra an'izany tanjona izany? Aoka raha isika hifoha, aoka ihany koa hatsiaro fa manana anjara mandrakariva isika ray aman-dreny amin'izany ary ihany koa hampatsiaro ihany koa fa manana adidy isika hitondra an'ireo zanatsika ireo eo amin'i Kristy. Engania izany tena izany hampatsiahy ny adiditsika eo anivon'io ankohonantsika io. Amen. Vavaka isika. Saotra indrindra ireo eo amin'ny teninao izay niraisinay an'io fa nireny tokoa ny hiaraka amin'ireo ankohonanay ny zanaka rehetra any amin'ilay lanitra vavasitany vaovao. Koa dia taira mandrakariva izay tsy ho variana fa hifantoka ny amin'ny fiaviana tsela amin'ny raha lanitra. Anaran'i Jesosy. Amen. Yeah.